ao anatin'ny vaovao politika hatrany nisokatra tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ny atrikasa entina mahana ny olana eo amin'ny fiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Atrikasa izay nokarakarain'ny banky iraisam-pirenena sy ny Institut d'études politiques de Madagascar. Dingana faharoa amin'ny fitadiavam-baolana entina nafoanana amin'ny krizy miverimberina eto Madagasikara no natoboka androany ary aharitra 3 andro eny amin'ny Karataolina Nosy tao anatin'ny atrikasa mitondra ny lohateny hoe mettre fin à la fragilité, construire le présent à partir du futur. Ny banky iraisam-pirenena sy ny Institut d'études politiques de Madagascar no mpikarakara ary tonga nandray anjara tamin'izany ireo mpampianatra avy amin'ny anjery manontolo, ny sehatra tsy miankina, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny fampandrosoana na ihany koa ireo mpikambana maro avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha nambarana avy ao amin'ny fikambanana Liberty 32 izay anisany nanatanteraka ny fanadihadiana entina hodiniana mandritra ity atrikasa ity dia misy teboka maro izay niteraka ny krizy miverimberina eto Madagasikara. Antony voalohany mampiverimberina ny krizy eto amintsika dia fitiavan-tena ny mpanao politika. Izay ny zavatra lehibe nisongadina tamin'ny fanadihadiana dia izay no nentina teto izany. Ankoatran'izay ihany koa misy ny kolikoly tsy fahaizan'ny olona manaraka ny lalàna, fahantrana, ny tsy fahandriam-pahalemana. Ireo dia sationany fa manjato ny atao hoe antony ho an'ny olona mampiverimberina ny krizy izany. Dia ny vahaolana ireo dia samy manantena hoe hisy vahaolana tokoa fa ny tena ny andrandrain'ny olona izany dia hoe mba tsy hijanona ho resa be ambony latabatra izy ity fa tena ho arahana hetsika ao aorianan'ilay kolôka izany. Ho amin'ny fampiarana izay vahaolana mandritra ity atrikasa ity izay dia nanamafy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fikambanana Liberty 32 fa mitaky fiara-mientana eo amin'ny sehatra nasionaly izany. Ny aty amin'ny lafin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mikasika anay Liberty 32 manokana aloha dia efa tapa-kevitra izay hoe hanao izay vita arak'izay tratra amin'izay hoe vahaolana mety hivoaka eo amin'ny fanatanterahana izay vahaolana izay izany eny amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Fa izy io raha fahitako anazy tokony misy fikonan-doham-pirenena anankiray tsy anatin'ity toerana kely ity ihany hoe olona 50 no nasaina dia hiresaka an'ilay izy tsy ho vitan'izay fa tena hoe malagasy mila miara-miresaka avy amin'ny faritra maro samihafa sy ny sisa toy ireny asisy nasionala natao taloha ireny zany ny hitako raha izaho manokana hoe mety hamoaka zavatra iray mivaingana tena hoe tiany iraisantsika vahaolana iraisana satria izay zavatra mety hivoaka eto tsy maintsy hisy indray ny mpanakihana mantsy hoe vokatra natolotry ny mpikarika io azo ampiarina ve sa tsy. Taorian'ny fanangonana ireo teboka sy ireo antony samihafa mahatonga ny fiverimberenan'ny krizy eto Madagasikara ny alohan'ity atrikasa ity dia izy ny fanatotana sy ny fanapariana ireo vahaolana ary ny fampiarana azy ireo ny tanjona lehibe.